ampifaliana trano ry havana malala ny aravanantsika rehetsa ny atokantrano any amin'ity ariva ity na ireo izay manaraka amin'ny alalan'ny radio azis na reo manaraka ny pejy facebook ny radio azis zany tononao amintsika rehetsa ny fiadanan'ny tompo amin'tyanyity ary anoy ny fandoniana layloha FTB mitondra ny lohateny hoe ny herin'ny azo fizaliana isika amin'tyanyity ka lohateny vaovao indray no andeha hojerentsika kanefa alohan'izay dia manasanao andeha hiaraka hivavakisika. Ray masina isoranay an-tsany ianao noho ny hafahanay miaino sy mianatra ny teninao amin'ity ariva ity. Sokafo ny fonay Jesosy io ary ampahirato ny masonay ahitanay zava-mahagaga eo amin'ny teninao. Fa amin'ny anaranao rery ihany no anonana mivavaka. Amen. Andeha isika amin'ity ariva ity ry havana malala andinika hijery indray ny amin'ny lohateny manao hoe ny asarobidy ny azo fijaliana, ny mahazava-dehibe ny azo fijaliana. Afaka adika amin'ny teny frantsay manao hoe l'importance de la croix. Midika inona ho anao tokoa reny azo fijaliana e? Inona no mahasarobidy izany eo amin'ny fiainanao? Amin'ity ariva ity dia hijery isika hoe inona ny hevitsy ny azo fijaliana ho an'ireo olona isan-karazany izay nandray anjara tamin'ny fitsarana sy ny nanomboana an' Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Inona ny lanjany teo amin'ireo fariseo, sadoseo, ireo mpitarika politika, ireo mpanao ratsy-gaigila sy ireo vahoaka izay nanatsika ny nanomboana an' Jesosy tamin'ny azo fijaliana tamin'izany fotoana izany. Ireo anatin'izany dia anjay lesona isika. Zao mantsy ry havana malala. Betsaka ireo nanjay anjara toerana lehibe tamin'ny fotoana manan-danja ny tantaran'izao tontolo izao io, saingy mampalahelo dia izao voajamba amin'ny mason'izy ireo ka tsy nahafantatra akory ny tena asarobidy ny azo fijaliana teo amin'ny fiainan'izy ireo izy ireo, na dia efa niezaka ary Jesosy nampiseho izany tamin'izy ireo. Ary sika koa matetika tsy mahatsapa ny asarobidy ny lanja ny azo fijaliana, ny mahazava-dehibe ny azo fijaliana eo amin'ny fiainantsika. Ahoana re no tsy nahatakarana-izy ireo ny famantarana hita maso hoe fa Jesosy ene ny mpamonjy? Andeha hojerentsika tsiraray ary izy ireo. Ka nijerentsika voalohany amin'ity ariva ity dia ireo fariseo sy ny sadoseo. Ny fariseo sy ny sadoseo dia olon-keny sady manam-pahaizana. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiarahamonina izy ireo satria toteny sady nomena haja sy voninahitra amin'izay maha-olon-kendry azy ireo izay. Ireo fariseo sy sadoseo ireo koa dia fitaratra amin'ny mampitoza fivavahana sy mpandalina ny soratra masina azy ireo. Tsara mantsy ny manamarika fa tena misy lanjany lehibe eo amin'ny jiosy ny tenin'Andriamanitra sy ny lalàn'i Mosesy. Ka amin'ny vahoaka jiosy dia ny fariseo sy ny sadoseo no voatenjy sy eken'izy ireo ho an'ny nofidian'Andriamanitra, ho mpampianatra sy mpanatanteraka ny voalazan'ny soratra masina. Ary tena sarotiny tanteraka amin'ny fomba mpivavahana arak'izay voalaza amin'ny Mosesy sy ny mpaminany ihany koa ireto fariseo sy sadoseo reto. Ohatra raha isika amin'izany ohatra hoe ilay voalaza eo amin'ny Jona toko fahavalo rehefa nahazo vehivavy tsatsany jangajanga izy ireo dia tena sarotiny izy ireo ampiatsa ny lalàna hoe tokony hotoraham-bato. Sarotiny izy ireo amin'ny fampianana ny lalàna momba ny sabata. Manana anjara toerana manokana ihany koa izy ireo ao amin'ny lafiny ara-politika. Izy ireo mantsy ny fariseo sy ny sadoseo zany no azo lazaina ho mpanelanelana ny vahoaka mpitantana amin'ny firenena izay nofidian'ny Ampera Romanina. Ny mpitantana moa tamin'ny andron'i Jesosy dia i Pilato teo Jodia zany. Manana fahefananao tatsany amin'ny amperora mantsy reto fariseo sy sadoseo reto ka manjesy latsany amperora anolo ny governora eo an-toerana. Zany hoe
raha fitinina zany dia tsy fahefanara-pivavahana ihany no nanana ny reto fariseo sadiseo reto fa fahefana ara-politika sy fitantanana ny firenena ihany koa. Ny olana nefa dia izao, rehefa tonga i Jesosy dia ho voaozongozona teo amin'ny toeran'izy ireo izy ireo, ary tsapan'izy ireo zany satria olona be da be tsy maintsy nanaradian'i Jesosy ary tsy maintsy namahany zany olona zany izy ireo. Voalohany amin'izany dia izao, voalohany amin'izany olana tsy maintsy vahany zany dia izao, maro ireo olona nino an'i Jesosy. I Jesosy rehefa tonga teto amin'ity tany ity dia nahazo ny fon'ny olona, ary indrindra ireo olona izay tsy nomen'izy ireo lanja, izay ny mahantsa, ny mpanota sy ny mpamoretsa. Kanefa teo amin'ny fiarahamonina dia maro anisany mahantsa, satria sahirana ny firenena jiosy tamin'izany fotoan'izany, ary maro anisa zany ny mpanaradian'i Jesosy. Ny tsy zakan'izy ireo ihany koa dia nilazan'i Jesosy fa manana fahefana mela heloka izy ireo, ary maro mihitsy ny olona nanaiky ny fampianaran'i Jesosy noho izany. Ny olona koa moa sahirana arabola tsy afaka nividy sy hitonja biby any amin'ny tempolo isaky ny manota, dia zara ny vahoaka aza misy an'i Jesosy. Olona na lehibe tamin'ny fariseo sy sadiseo zany zavatra zany. Faharoa dia izao, noraisin'izy ireo ho manohitra ny fampianaran'i Mosesy ihany koa Jesosy, izay tena araka ny voalasantsika teo dia tena mahasarotiny azy ireo mihitsiny. Ohatra amin'izany Jesosy tamin'izy ireo dia ohatrany tsy dia nanome lanja firy ny sabata sy ny fitandremana ny sabata, ary anisany nanenjehan'izy ireo mafy any Jesosy zany. Jesosy nanasitrana tamin'ny andro sabata. Jesosy nanome alalana amin'ny mpianatra iotsaloim-bary amin'ny andro sabata, ary nenjehan'izy ireo Jesosy noho izany. I Jesosy koa moa tonga dia sananitsy sy nilaza ny ara-tsi-panahy sy ny kileman'izy ireo amin'ny mampitary baty vilam-bava azy ireo, ary natsony Jesosy mihitsy ary hoe petsara velatsia izy ireo, ary tsy tian'izy ireo nefa zany zavatra zany. Fa ny tena tsy zakan'ireto fariseo sy mpanoradalàna reto reto sadiseo reto dia ny nananganan'i Jesosy any Lazarosy tamin'ny maty teo anatsihan'ny vahoaka maro. Zao ny voalaza ao amin'ny Jaona toko fahaika amby folo, Jaona toko fahaika amby folo andiny fafito amby efapolo sy valo amby efapolo. Asaika ianao hiaraka amiko hamaky ny teny, ary andeha ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny rehetra izay ovakitsika amin'ity hariva ity. Zao vaky ny teny: ary ny loham-pisorona sy ny fariseo nanangona Sineodiona ka nanao hoe, ahoana ny ataontsika, fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro, ka raha velantsika hanao toy izany ihany izy dia ino azy avokoa ny vahoaka rehetra. Ary ho avy ny Romanina ka hanjava ny fonenantsika sy ny firenentsika. Raha ny tena marina ny natahoran'ireto fariseo sadiseo reto dia ny toerana misy azy ireo, ny toerana misy azy ireo amin'ny fiarahamonina, ny voninahitra sy ny haja izay omen'ny vahoaka azy. Matahotra izy ireo, sao dia Jesosy izay ny tena rahany maro, fa tsy izy ireo intsony. Dia mody tenenina hoe ho avy Romanina nanjava ny fonenantsika sy ny toeran'ny firenentsika, fa raha ny tena marina ny toerana misy azy ireo ny voaozongozona tamin'izany fotoan'izany. Noho izany nitady ny fomba rehetra izy ireo amin'ny nonan'i Jesosy, eny fa na dia mifanohitra amin'ny fotom-pisainana izay iainany azy zany, satria nanangana vavolombelona mandanga. Ny fariseo sy ny sadiseo dia mahalala ny lalàn'i Mosesy, mahalala ny didy folo manao hoe aza mijoro vavolombelona mandanga, kanefa noho ny fitiavan-tena, noho ny lolo-po tao anatin'izy ireo dia nandika ny lalàn'i Mosesy izy ireo. Manarakaraka izany, rehefa tonga ny fitsaranan'i Jesosy dia aleon'izy ireo nanafaka olona meloka sy mpampiorohoro izay mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny lalàn'i Mosesy. Olona vonona ny
olona tokony anjay ny valinasany nafahana nitady ny fomba rehetsa amin'nonany jesosy izy ireo zao mantsy ny voalaza amin'ny jaona toko fa 2:7 manao hoe fa tsara ho anareo raha lehilahy ray ny maty ho faty amonjo ny firenena mba tsy ho rava avokoa ity firenena ity raha ny tena marina dia tsy hoe le firenena no rava fa ry zareo no voazongozona amin'ny toerany dia tsara amin'izareo zany a mba hiazonana ny toerany eo amin'ny fiarahamonina eo anaty an'ny amperora romanina dia tsy nampaninina azy ireo na dia maty azy jesosy tsy nampaninina azy ireo nanota nanangana vavolombelona mandainga sy nandefa jiola raindany mpampiororo ho afahana ho solon'i jesosy tamin'ny fariseo sy ny sadoseo ny azo fijaliana dia midika vahaolana amin'ny olana ara-politika izay nisy tamin'izany fotoana izany ny azo fijaliana tamin'izy ireo dia vahaolana amin'ny fahefana ara-politika sy mba hiazonan'izy ireo ny toerana eo amin'ny fiarahamonina izay mantsy ny zava-dehibe sy nanahirana taminy fa tsy amin'ny mampitarika ara-panahy sy mpanelanelana ara-pivavahana taminy izany hoe ny toerany ara-politika teo amin'ny fitariana ny vahoaka no nataon'izy ireo manan-daja kokoa dia nataon'izy ireo ambon-javatra ny mampitarika ara-panahy sy ara-pivavahana azy ireo mampalahelo izany toe-tsainy ny fariseo sy sadoseo izany andeha ho jeresika manaraka ny olona faharoa antokony olona faharoa zay nanana anjara toerana lehibe tamin'ny nanomboana ny jesosy tao amin'ny azo fijaliana dia tsy izay izany fa ilay gouvernoura romanina tao Jodia dia i Pilato a dia tsy toteny sy tsy mambahoaka satria mpanao didy jadona ary raha tena marina dia voaozongozona mihitsy ny toerana amin'ny maha-gouvernoura azy etsy andanin'izany nefa dia mila ny mpitoza fivavahana ny fariseo sy ny sadoseo izy a mba hiarovan'ny toerany ary fantany ihany koa fa manana fahefana ny fariseo sy ny namany a anao tatitsahany amin'ny amperora mba hanoloana azy zao mantsy no tenin'izy ireo ao amin'ny jaona toko fa 7:12 zao ny tenin'ny fariseo sy ny sadoseo tamin'ny Pilato tamin'izany fotoana zany rehefa nitsarainy Jesosy dia zao ny tenin'ny fariseo sy ny sadoseo tamin'ny Pilato manao hoe ary atsamin'izany dia nitady andefa ny Jesosy Pilato nefa ny jiosy ny antsoka nanao hoe raha alefanao io lehilahy io dia tsy mba sakaizany Kaisara ianao fa izay rehetra manao ny tena no mpanjaka dia manao teny manohitra ny Kaisara marina fa ny vahoaka no voalaza eto fa raha ny tena marina dia zao ny fariseo sy ny sadoseo no nandefa sain-dratsy tao amin'ny vahoaka hoe izao tenenina amin'ny Pilato satria matahotra ny toerana izy ireo ry havana malala fantatsy Pilato tsara fa tsy olomeloko Jesosy zao nefany fantany fa raha manafaka an' Jesosy izy dia izy vokany no amin'ny hoaviny zany ny any vahaolana hitany a dia nanome safidy any vahoaka dia ny anafaka an' Jesosy na i Barabasy izay mpamon'olona sy mpanakorotany koizana ary masava ho azy mbo fanomeny fariseo sadoseo hevitra saina ratsy ny vahoaka dia alohan'ny vahoaka izay tao ambadiko ny vahoaka ny fariseo sy ny sadoseo ny antso mafy hoe Barabasy avotana Barabasy afahana ry havana malala ny azo fijaliana tamin'ny Pilato dia fahazonantoka ny toerana misy azy sy ny asany izany mantsy ny zava-dehibe taminy ny azo ny fon'ny fariseo sy ny sadoseo mba hahafahany mijanona amin'ny toerana maha-gouvernoura azy ka na dia fantany fa tsy olomeloka aza i Jesosy dia tsy nampaninina azy zany zavatra zany andeha ho jeresika manaraka ny antokony olona fahatelo zay nanjay anjara akaiky tamin'ny nanomboana Jesosy tamin'ny azo fijaliana tsy izay zany fa ireo miaramila izay nisambotra sy nanomo an' Jesosy tamin'ny azo fijaliana inona an'izay ny azo fijaliana tamin'izy ireo
amin'izy ireo ny azo fijaliana dia maneho anjaikisa tsy maintsy tanterahana, maneho anjaikisa mafy ary sarotra tanterahana kanefa baiko dia tsy maintsy ekena na dia tsy vokatsy ny fo azy. Ary tsy vitan'izay ihany fa amin'reto miaramila ireto ny azo fijaliana dia maneho valosoa azo tsapahitanana ihany koa, satria mantsy araka ny voalaza amin'ny baiboly isaky ny misy olona omboana amin'ny azo fijaliana dia manana zo aka ny fitafian'ilay olona omboana amin'ny azo fijaliana izy ireo. Ho an'ny mpiasa tsotra mpanatanteraka iraka tokoa mantsy dia maneho antoka ho amin'ny asan'izy ireo izay manambara filaminana ara-bola izany azo fijaliana izany. Ho an'ireto miaramila ireto, ny azo fijaliana dia manome antoka amin'ny asan'izy ireo ary manambara filaminana ara-bola eo amin'ny fiainan'izy ireo. Iza tokoa moa tsy te hilamina ara-bola, iza tokoa moa tsy te mba azo antoka any amin'ny asany. Azoko antoka fa na hainao miaino ahy io aza dia mba ho tahaka izaniko. Ary zany nataon'ireto miaramila ireto. Ry havana malala, mampalahelo fa raha raisitsika ohatra ny anjaikisa tsy maintsy atao na fombafomba fotsiny ihany ny fanatonana ny azo fijaliana dia ho tahaka ireto miaramila ireto koa isika, tsy handay raha ny tena tanjona sy ny hevitsy ny azo fijaliana marina. Dia ho zarentsika manaraka ny antokony olona faefatra izay nandray anjara tamin'izany fotoana izany, dia tsy iza izany fa i Barabasy. Inona indray ny azo fijaliana ho an'ny Barabasy? Ho an'ny Barabasy ny azo fijaliana dia manao fivoahana ny fonja, maneho fanafahana. Zao nefa tadio, i Barabasy dia tsy hoe olon-jatsy tsotra fa tena jiolahy ikoizana, mpampiorohoro ary efa nahavita eloka be vava maro mpamon'olona. Ary na i Barabasy aza dia tsy nanantena nivoaka ny fonja intsony, fa efa mieritreritra izy hoe za zao omboana amin'ny azo fijaliana koa dia izany ihany ny hafarako. Zao mantsy ilay azo fijaliana izay tokony nanantonana azy no intsy fa naafaka sy niaro azy. Afaka Barabasy, saingy zao rehefa afaka izy dia niverina tamin'ny fiainam-pahotany taloha ihany, niverina tamin'ny fanaony taloha ihany. Ry havana malala, misy fotoana isika tahaka ny Barabasy. Faly isika fa ny azo fijaliana dia manafaka antsika amin'ny fahafatesana izay tokony miasa tamintsika sy ny raha tsy vitantsika, ary misy fotoana mihitsy ary isika manao fety be mihitsy ny amin'izany. Kanefa rehefa avy eo dia iny fa miverina amin'ny fiainam-paratsitsika ihany sy ny fiainam-pahotantsika ihany sika rehefa avy eo. Mampalahelo zany. Dia ho zarisika manaraka ireo mpanjay anjara tamin'izany, dia tsy iza fa ireo vahoaka sy ireo olona nandalo nahita ny nitonjan'i Jesosy ny azo fijaliana sy nahafatesan'i Jesosy. So nivaky ny teny eo amin'ny Marka 15:20, andininy 7:20 manao hoe, ary izay nandalo dia niteny ratsy azy sady nanefikifidoka nanao hoe, ia ry ilay marava ny tempolo sy manatsangana azy amin'ny antenona, fonjeo ny tenanao ka midina hiala amin'ny azo fijaliana. Ravana malala, ho an'ireo vahoaka izay nanatsika sy nahita nitonjan'i Jesosy ny azo fijaliana sy nanomboana azy tamin'ny azo fijaliana tokoa mantsy, dia midika fa efa nilalàna ny azo fijaliana. Zao mantsiny efa fahazaran'izy ireo mahita olomelika omboana amin'ny azo fijaliana, ary izy ireo koa dia mieritreritra fa matomboana amin'ny azo fijaliana ny olona anankiray dia navita eloka be vava ary tena saza ny olona anankiray nomboana amin'ny azo fijaliana amin'izy ireo, satria vokatsy ny nataony mihitsy zany. Zao mantsy mieritreritra reto vahoaka sy reto mpandalo reto fa masina sy marina ary tsara izy ireo raha oharina amin'ireo nomboana amin'ny azo fijaliana rezy ireo. Ry havana malala, firifiry amintsika tokoa moa no matetika miafina ao ambadiky ny azo fijaliana, mieritreritra fa masina sy marina noho ny hafa isika
ary indraindray aza mieritreritra fa manana zoy tsara ny hafa mihitsy kanefa tanjemy so mamita tena ry havana malala tanjemy so mamita tena ianao ho an'ireo jolahy roa teo amin'ny azo fijaliana reo nyjeresika farany inona n'izay ny azo fijaliana ho an'ireo jolahy roa teo amin'ny azo fijaliana niaraka an' jesosy ireo ho an'ireto jiolahy roa ireto ny azo fijaliana dia maneho ny fahamarinana faratampony kanefa koa ahitana fanantenana ho amin'ny famonjena ihany koa nefa izany ilay jiolahy voalohany dia ny teny hoe tsy anaova ny zanak'Andriamanitra vonjeo ny tenanao ary vonjeo izay ao amin'io ka toko fa 3:7 no ahitantsika izany mba namerina ny voalaza ny vahoaka momba an'i Jesosy ihany koa ireto ity jiolahy ity saingy fanamariana tao maneho fitiavany tena ny nataony mieritreritra mantsy izy fa afaka ny hovovonjy amin'izao fotsiny ihany tsy vonina ny ovy izy fa teo hovovonjy ry havana malala matetika koa isika nitahaka ity jiolahy voalohany ity ny antony tena iantorantsika eo amin'ny azo fijaliana dia satria tiantsika Andriamanitra amaly mifangatahantsika sy netahitantsika kanefa isika tsy vonina ny ova sy ny anao ny sisapony ary ny tena anaradia azy fa rehefa misy zasa tiantsika angatahana dia maimay ery isika manatona eo amin'ny azo fijaliana fa kosa ilay jiolahy faharoa lioka toko fa 3:7 dia zao mivaky ny teny lioka toko fa 3:7 fanamaly kosa ilay anankiray sady nananatsa namana na hoe moa ianao koa fa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia zao samy voaherika izao aza ary marina nany amelohany antsika satria mandray mivalina ataontsika isika fa ity lehilahy ty kosa tsy mbola nanao zavatra zay tsy mety na dia kely kosa aza ny haiko ny fahotana izy tsampany famendrika azy ny azo fijaliana tsy nanantena fahafahana tahaka ilay namany iray izy na dia tao anaty fijaliana alalaza vonina ny hofaty noho ny fahotana ity lehilahy ity ry havana malala manome antoka ny fiainana manjakizay ny azo fijaliana ho an'ity jiolahy ity antoka fa na dia mpanota matevy koditra aza dia mbola misy foana fanantenana ary afaka misy vidy ny fisiny na dia ratsy aza izany tanatin'ny fotoana lavabe ary tian'Andriamanitra koa hanananao zany antoka sy fanantenana zany tian'Andriamanitra ho tsapatsika ny tena lanja ny azo fijaliana eo amin'ny fiainantsika matetika mantsika nytao tsy mahatsapa ny tena lanjany na jamba ny fitiavatena sy ny voninahitra tahaka ny Pilato sy ireo fariseo ary ireo sadoseo tamin'izany fotoana izany ary izay tsy fahatsapantsika ny tena lanjan'izay noho ny fitiavany tena noho ny fizahozahoana belosa anatitsika dia lasa voasakana ny herin'ny azo fijaliana izay tokony ny asa ao anatitsika mipirimpiri tokoa misika manao tahaka izany ny mampalahelo koa dia matetika no ataontsika fahazarana fotsiny ihany ary misy fotoana aza lasa atao fomba fotsiny ihany no hoe mivavaka manatona ny azo fijaliana ohatran'ireny hoe tsy maintsy atao reny satria izay ny fomba satria izay ny ataon'ny hafa satria izay no itezany ray aman-dreny dia ny olana anaty izao lasa tsy takatry ny saina ny tena tomba ambidin'ny azo fijaliana noho izany antony izany ry havana malala dia mpamarana na ary dia izao raha tena tsapanao ny fahotanao sy ny tsy fahatanteranao na manahoana lasa ratsinao na dia efa nahilikiliky ny fiarahamonina tahaka amin'ny olona marobe nanaradian'i Jesosy sy ilay jiolahy faharoa teo amin'ny azo fijaliana azy ianao mety tsy manana olona azo entsapazana intsony ianao amin'izao fotoana izao na very hevitra mihitsy ny amin'ny hoavy ny fiainanao zao nefany rehefa vonina ny antoraka eo amin'ny azo fijalian'i Kristy ianao ka hiaiky ny fahotanao hiala amin'izay tena fahotanao ka hanaradian'i Jesosy marina raha vonina ianao amin'ity hariva ity raha vonina ianao ny anjay ny masarobidi ny azo fijaliana tsy hanao tahaka amin'ny fariseo sy ny sadoseo tsy hanao tahaka ny Pilato tsy hanao tahaka nyrety miaramila reto hoe anjaikitra fotsiny tsy hanao tahaka ny Barabasy fa tena iova tanteraka raha vonina ianao amin'ity hariva ity ny anatona an'i Jesosy
tahaka ilay jiolafaharoa teo amin'ny hazo fijaliana na tsapa tena fadiso izy tsapany masarobidi ny hazo fijaliana dia niteny tamin'i Jesosy izy hoe Andriamanitra tsarovy aho raha voninenao anatona an Jesosy amin'ny teny ity tena naradia azy dia hiteny aminao koa Andriamanitra hiteny aminao koa Jesosy amin'ny teny ity manao hoe eo namiko any paradisy ianao. Dia avana malala ho an'ny olona izay matsapa ny asarobidiny hazo fijaliana ny mahazava-dehibe ny hazo fijaliana ka manjay izany ao amin'ny fony dia hiteny amin'ny Jesosy manao hoe hiaraka amiko any amin'ny fiainana mazakizay ianao. Amin'ity hariva ity tiany Jesosy ny hitonja anao any amin'ny fiainana mazakizay, tiany Jesosy miaraka aminao any amin'ilay tany vaovao sy lantsa vaovao. Ny anjasan'i Jesosy aminao amin'ny teny ity dia ny atsapanao ny asarobidin'ny hazo fijaliana, ny anesoranao ny izao ao anatinao ao, ny anesoranao ny fireharehana ao anatinao ao, fa ny tena agnodoranao tanteraka ny tenanao an'i Jesosy mba hahafahany miditra eo amin'ny fiainanao, mba hahafahany manome fanantenanao anao ny amin'ny fiainana mazakizay. Tianao ve ny an'olo tena ho an'i Jesosy amin'ny teny ity? Tianao ve ny teny tahaka ilay jiolahy faharoa manao hoe Jesosy eo tsarovy aho rehefa ny amin'ny fanjakanao ianao? Raha tianao mantsy izany, raha tianao ny antoraka eo amin'i Jesosy, raha tianao ny tsy hanakona ny masom-panahinao, raha tianao ny tsy hanakana ny masonao tsy ahita ny hazo fijaliana fa tena te hiantoraka eny amin'ny ianao, dia tiany Jesosy koa ny hamonjy anao. Ary faniriany Jesosy lalina izay nge ny antony nafatesany mba hanananao fiainana mazakizay. Amin'ity hariva ity manasanao ahivavaka hamarana ny fotoana isika. Ray masino tena manana ny lanjany lehibe tokoa, tena sarobidy ny hazo fijaliana. Ampio izay atsapa izany, tsy hanao tahaka ny fariseo sy ny sadutseo, tsy hanao tahaka ny Pilato, fa ho tahaka ilay jiolahy faharoa ka tena anatona anao, anatona ny hazo fijaliana ao. Mantsy Jesosy eo fanirinay hiteny aminay ianao manao hoe eo namiko any amin'ny paradisy ianao. Teo any amin'ny fiainana manjakizay izay Jesosy aho noho izany Jesosy eo entinay aminao ny fiainanay mba ho vain'ny hazo fijalianao izay. Ampiantsika am-pelantananao ary ny fiainanay rehetra, miasa atao anatinay mba tena ho zava-misy eo amin'ny fiainanay ny asarobidiny sy mahazava-dehibe ny hazo fijalianao. Momba anay arovy izay tsiraray avy. Naranao Jesosy izoko no anona vavaka. Amen. Zay ny fotoanantsika ry havana malala amin'ity hariva ity manome fotoana anao zay raha ampitso mbrary ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo hitoetra ao aminao sy ny ankoranao an-tsara. Amen.